avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Fantatra mazava intsony izay vondrona parlemantera maro anisy eny anivony anteny miram-pirenena ankehitriny. Maro ny fivadibadiana vondrona nataona solombavambahoaka izay tsy azo atao araka ny andininy faharoa amin'ny fitopolo ny lalam-pandrenona ka antony resabe amin'izao fiandrasana izay ho praiminisitra izao. Manainga mpitondra fanjakana anazy ilay 420 volana nomena ho an'ny tetezamita ny vondrona afrikanina. Taorian'ny fivorian'ny filan-kevitra ny filaminana sy ny fahalemana tao Addis Abeba. Mankatony didina avoaka ny filan-kevim-panjakana ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Saingy andrasana ny notification mazava momba izay ho iary lalana manantsoa androany. Manamafy ny fanoheran'ny fikasan'ny orinasa Varamada hitrandraka ao ranobe ny vondrona diovy Madagasikara ny Toliara. Mipetraka hatrany ihany koa ny Yahya momba ny olan'ny fananantany Obamangoky rano fanehoan-kevitra. Any ivelany mandidina ny 10 hatramin'ny atombohan'ny ady ao Moyen-Orient, ny samy mpitaditra solika Amerikanina napoaka ny Iran tao amin'ny détroit d'Hormuz, ny antsipriandreo. Akafaliana trano tomboky lasy tongovavy no hitsidiany indray ny tokatranao amin'ity ality tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao manasanao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay. Io ampiandrasan'izay anaran'izay ho praiminisitra lehibe ny gouvernement tamin'izao fotoana izao. Tokony fampidinian'ireo hery-velona eto amin'ny firenena ny fanapahan-kevitra anendrena ny praiminisitra fa tsy fanapahan-kevitra ara-politika sy raisin'olombitsy ho ny fanambarany ny firaisamonim-pirenena androany. Takin'izy ireo ihany koa ny ametrahana fepetra mazava sy mangarahara amin'ny fisafidianana izay ho praiminisitra lehibe ny gouvernement. Andao rahantsika ny antsiprian'izay. Eo ampiandrasana izay ho tendrena ho praiminisitra lehibe ny gouvernement, manao toy vakana ny fanambarana etsy tao anatin'ny 4 andro nandravana ny gouvernement. Maro ireo fanaohan-kevitra mivoaka momba izay masotsivana tokony anendrina ny praiminisitra sy mpikambana ao anatin'ny gouvernement izay ao an'ny fiarahamonim-pirenena roy. Takin'izy ireo ny sy ny fifampidiniana iarahana amin'ny hery-velona rehetra eto amin'ny firenena ka hivoaka amin'ny fanapahan-kevitra ho raisin'izy ireo ny fanendrena ny praiminisitra. Ny fanendrena praiminisitra vaovao dia tokony fanapahan-kevitra iarahana mandray sy mifototra amin'ny fifampidiniana. Ilaina ny fepetra mazava sy mangarahara ny fisafidianana n'izany praiminisitra izany, miaraka amin'ny tanjona sy andraikitra voasoratra mazava mba hiantohana ny fahatokisan'ny olom-pirenena sy ny vahoaka amin'ny fitantanana ny tetezamita. Everinay fa tokony olona sivily, tsy miankina amin'ny antoko politika, misy fiandaniana amin'ny ara-politika na mifanjohy amin'ny tombontsoa manokana an'ireo sehatra tsy miankina vaventy no mpitarika na mpikambana ao amin'ny gouvernement izay kasaina ho ajoro. Nanamafy ny fiarahamonim-pirenena fa antony iray mitarika ny krizy eto amin'ny firenena ny tsy fenohiny ny mpitondra manoloana ny fitakiana samihafa. Ilaina noho izany ny fametrahana sehatra ifampiresahana andraisan'ny hery-velona rehetra anjara hisorohana ny fiverimberena ny krizy eto amin'ny firenena. Situation exceptionnelle misy atsika amin'izao dia tokony misy fepetra exceptionnelle raisina efa niteny foana izay fa ny dingana voalohany tsy maintsy atao amin'izao dia le hoe cadrage de la transition iarahana. Mila miaraka daholo ny hery-velona rehetra miaraka manapa-kevitra hoe ahoana ny hitondrana an'ity tetezamity, inona ny tanjona, iza no tokony mitondra ary inona les critères de sélection an'izay olo izay dia inona les vokatra andrasana mazava amin'izay olo izay, inona les calendrier dia inona koa les balises, iza ny tokony manara-masa ny tokony jery hoe tanteraka marina ve le asa nandrasana amin'ilay olona hitondra ny tetezamity. Ao an'ny fikambanana mandala ny kolontsaina malagasy, miandrandrana ny hanohizana hatrany ny fanavoazana efa hita taratra amin'ny fanomezan-danja ny maha-malagasy nandritra ny efa bolana nijoroan'ny fitondrana fanavoazana izy ireo ho amin'izay gouvernement vaovao ijoro. Resaka fanavoazana anisany mitazona andraikitra ihany koa
ny départementan'ny kolotsaina amin'ny resaka fanavaozana dia anisany atao hoe mitondra fanavaozana be ho amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fametrahana amin'ny toerana tokony misy azy ny kolotsaina malagasy ka ny anay faniriana ny anay mba anohizana ireo ezaka maro izay efa no tanterahana sy natompoka mba ho fampandrosoana ny kolotsaina satria ny fampandrosoana dia mifototra tanteraka amin'ny resaka kolotsaina. Tsy ahivana trany raha ny voalaza ny andininy fa 420 amin'ny lalam-panorenana ny vondrony antoko politika na vondrona parlementaire manana solombavambahoaka maro anisy no manolotra izay anana ny prime ministre. Miazakazaka ny fivoaram-baovao anatin'izao raharaham-pirenena mafana izao ka andrasana fanambarana ofisialy ataon'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika amin'ny fanindrena izay ho prime ministre. Izay ny faneho-kevitra ny firaisamonim-pirenena mikasika izay endrikendriky ny tokony ho prime ministre lehibe ny gouvernemanta sy ny mpikambana andrafitra an'izay gouvernemanta izay. Fa tsy fantatra mazava intsony izay vondrona parlementaire manana ny maro anisy eny anivony antenimieram-pirenena ankehitriny. Maro loatra ny fivadibadiana vondrona nataona solombavambahoaka izay tsy azo atao araka ny andininy faharoa amin'ny fitopolo, lalam-panorenana sy ny andininy faharoa amin'ny telopolo amin'ny fitsipika anaty amin'ny feny antenimieram-pirenena ka antony resabe amin'izao fiandrasana izay ho prime ministre lehibe ny gouvernemanta izao kabain loa. Voararany andininy faharoa amin'ny telopolo ao amin'ny fitsipika anatin'ny mifehiny antenimieram-pirenena sy ny andininy faharoa amin'ny fitopolo ao amin'ny lalam-panorenan'ny repoblika faefatra ny fiovany solombavambahoaka iray vondrona parlementaire mandritra ny febtaom-piasana iray ao anatin'ny 5 taona izany. Izany hoe tsy afaka mifindra groupe parlementaire indroa na mihoatra ao anaty febtaom-piasana iray ny solombavambahoaka araka ireo andinin-dalàna ireo hoy ny mpahay lalàna nanaovana fanadahadiana araka ny fanazavana rehefa voamarina ny fiovaovan'ny solombavambahoaka iray dia mananjo ametraka fitoriana eny anivony HCC ny filohan'ny antenimieram-pirenena ary manana zo iroso amin'ny autosaisine na mandray fanapahan-kevitra avy hatrany ihany koa ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ka manala ilay solombavambahoaka. Mahakasika ny groupe parlementaire dia voafaritra ny andininy fa 270 ny lalam-panorenana ary ny andininy fa 230 ny règlement intérieur amin'ny fehandrareo zany. Raha lany tamina parti politique anankiray ianao appartenance amina parti politique dia iny ihany ny tokony hoe ligne na conduite na groupe parlementaire idirana rehefa ao anatin'ilay organisation interne. Ohatra zany hoe tsy nilasaka tamina parti politique zany izy appartenance amina parti politique anankiray no nahalany azy fa tsy miankina dia iny tsy miankina iny dia afaka izy miditra groupe parlementaire izay safidiny fa tsy afaka miovaova. Tsy azo amboamboarina io satria lalam-panorenana dikan'izay rehefa ny safidy ianao nilatsaka tamina parti politique anankiray ka lany tamin'iny dia iny groupe parlementaire iny any midiranao. Afaka zany mandray didim-pitsarana ny ao amin'ny haute cour constitutionnelle raha ohatra ka midévier amin'izay ligne izay ny député anankiray. Tsy vao androany fa mateti-pitranga io famadihana palitao ataon'ny solombavambahoaka io raha ny teto amintsika. Nisy araka izany ireo nandraisana fepetra mifanaraka amin'izay voalazan'ny lalàna amin'izao fotoana izao na tsy mbola nisy nilaza tamin'ny fomba ofisialy fa maro amin'ireo solombavambahoaka no mieritreritra te hifindra vondrona eny anivony antenimieram-pirenena. Ny fitondrana fanavaozana nefa mbola ny safidiny anaraka ny lalam-panorenan'ny repoblika faefatra. Itsendaniny milaza ny filohan'ity androm-panjakana ity fa niova ny maronisa eny Tsimbazaza amin'izao fotoana tranga mametra mpanotaniana izany hoy ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika. Andrasana araka izany ny fitondram-panazavana avy eo anivon'ity androm-panjakana mpanao lalàna ity mikasika ireo solombavambahoaka 410 avy amin'ny antoko samihafa izay nanao fanambarana fa resy lahatra amin'ny fitantanan'ny filohan'ny fanavaozana sy nilaza ny fiforoana ny vovonana vaovao eny anivony antenimieram-pirenena izay ivondronan'izy ireo iray volana lasa izay. Fa tsy maintsy hojerena ny marina momba ny raharaha fiaramanidina Boeing 777
mitondra ny lara-pamantarana malagasy lasa tany Iran tamin'ny herintaona onta-le général ny ACM na ny aviation civile de Madagascar androany. Hotohizana ny fanadiadiana na izany ny teo anivo ny ACM sy ireo niraitsy kombakomba tao anatin'izay raharaha zay teto amin'ny firenena sy ny any amin'ny sihatra iraisam-pirenena ihany koa raha ny faneho-kevitra netiny tale général ny ACM tamin'ity androan'ity. Taoriny ny fampidirana ponja ny ministry ny fitanterana teo aloha Monjavelo Valérie ny fahenina ny volana martsa lasa teo no izy voasaringotra amin'ny raraboinina 777 misy adimy mitondra ny lara-pamantarana malagasy na ampidirina tsokotsoko tany Iran ny volana jona 2024 lasa teo. Nanambara ny tale général ny ACM fa tohizana hatramin'ny farany fanadiadiana fatarana ny marina tsy soafabela izay rehetra ny ratsy-kombakombana eto amin'ny firenena na eo amin'ny iraisan'ny pirenena. Ny dingana efa nirosona dia efa nifandray izahay teo amin'ireo sapan-draharaha mpanao ny fanadiadiana mahakasika an'izy iny fa saingy izao mbola nitsahatra kely indray le izy fa le gouvernement moa amin'izao fotoana izao mbola tsy tafatsangana fa tsy maintsy toy ary na hoan'ny ato anivon'ny ACM dia efa isy fangatahana atao zany karazana hoe fanampim-panazavana na fanampin'ny fanadiadiana eto anivon'ny firenena moa zany dia fatatsika tsara fa hiara-iasa amin'ny PAC na ny Bianco ny ministera ny fitsarana mba hipotrahan'ny tena marina mahakasika an'ireny raharaha 777 ireny ary ny farany eo anivon'ny iraisam-pirenena satria mifandray tamina firenena hafa na fandreny boina reny ny ainga avy any Lanzoa, Cambodge, tonga tany Iran, izay raha ny tokony ho isaka hoe hoentina any Kenya. Mbola misy voatazona amponjy ireo olona voaroaroa vao nipoky ity raharaha ity raha ny fanazavana. Anjara ny fitsarana ny mamoaka ny didim-pitsarana milaza na meloka na tsy izy ireo ho iatrany ny fanambarana. Tao anatin'ireny hetsika tamin'ny volana septambra sy oktobra ireny dia nisy zany ireo voafonja izay nahazo karazana hoe fanalefa-tsaza na ihany koa ny voakan'ny fonja mihitsy ka iny angamba anjaran'ny ministera ny fitsarana ny tena iarahanay miasa amin'izay izay mbola iandrasana le gouvernement vaovao ihany fa raha ny hevitro manokana moa ary io koa efa fomba fiteny heverina fa mahazatra ihany amin'ny hoe aleo manafaka olona meloka toy izay managadra olona marina. Ka raha ohatra ka tena meloka dia tokony isy ny sazy mifandraika amin'izay fa raha sanatrian'izany kosa olona nanao ny mety na nanao ny marina tao anatin'le izy no lasa voasazy ka migadra dia mampalahelo ihany izay fa araka nefa nolazaiko foana hoe tsy lefitra ary tsy andefitra ny tenako fa aleo hivoaka ny marina dia samy mijinja n'izay nafafiny izay nanao tsy nety. Tsy aivina, isan'ny voasaringotra amin'ny ity raraboinina ity Mambravatomanga izay efa namoahana didy fampisamborana. Ity farany izay mbola voatazona ponja tsy Maurice amin'izao fotoana araka ny efa nitanterana azy teo amin'ny fampalalambavao ny Cool TV tomponatoka voalohany tsy efabela tamin'ity raraboinina 777 ity Iandry Rajoelina sy Tsay Christian raha ny faneho-kevitra nentin'ireo mpamakafaka politika sy raharaham-pirenena tany Tandalany Madagasikara ka tsy ekena tsy maty manota. Tokony ampiarina amin'izy ireo avokoa araka izany ny sazy araky ny lalàna. Iverenantsika vetivety ny faneho-kevitra mikasika ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao manainga mipitondra fanjakana anajy la 4 volana nomena ho an'ny tetezamita ny vondrona afrikanina taorian'ny fivoriany ny filan-kevitra ny filaminana sy ny fahalemana tao Addis Abeba amin'ny 10 martsa lasa teo mankasitraka ireo dingana no tanteraha mipitondra fanjakana izy ireo ary manainga mipitondra tsy ala amin'ireo solidarana efa napetraka irosona amin'izay fanovana eto amin'ny firenena izay ka eto Andriatsilafo. Manaraka akaiky ny fivoaran'ny toedrara politika sy ara-tsosialy eto Madagasikara sy ny ezaka ataon'ny mpitondra fanjakana hametraka fitoniana eto amin'ny firenena ary koa ny fiverenana amin'ny fanajanana ny lalam-panorenana ny vondrona afrikanina araka ny fampitam-baovao navoakan'izy ireo taoriny ny fivorian'ny filan-kevitry ny filaminana sy ny fahalemana natao tao Addis Abeba ny 10 volana martsa lasa teo. Nanamafy ihany koa izy ireo fa voaray ny tondrozotry ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara nambara ny 12 febroary 2024 izay miresaka ireo dingana arahana dia ny fakakevitra nasionaly ny fanovana ny gouvernemanta ametrahana fifidianana madio ny famolavolana lalam-panorenana ho an'ny Repoblika fahadimy ary ny fanomanana fifidianana.
Nakasitrana izy ireo ihany koa ny fanomboana ny fankankevitra nasionaly tary ny FFKM hirosoana amin'izany famolavolana lalam-panorenana vaovao izany ary ny angavo ny mpitondra fanjakana hanaja ilay 420 volana ny tetezamity izy ireo. Na izany nametraka ny ayany izy ireo tamin'ny fandavanan'ny governemanta ary mankahery ny mpitondra fanjakana anaraka tsakany sy andavany ireo dingana rehetra takina amin'ny fanavaozany. Tsy misy fanavakavahana, andraisany rehetra anjara, mangarahara sy ao anaty fanajana ny zoma olona sy ny tany-tandalana, mifanaraka amin'ny fametrahana fatokisana ary mikendry ny fampandraisana anjaran'ny vehivavy sy ny tanora afana miatrika ireo fanamby atrehan'ny firenena. Nanamafy ihany koa ny vondrona afrikanina fa anoana ny Madagasikara amin'ny fiatrehana ireo loza voajanahary sy ny fahavoazana nateraky ny rivo-doza. Ny antso ireo firenena mpikambana ao amin'ny vondrona afrikanina izy ireo andray anjara amin'ny fanampinana sy ny fanomezan-tanana ny Madagasikara manoloana ireo fahavoazana misy. Ankoatra ireo, nilaza izy ireo fa ilaina ny fanarahana kaiky ny fampiarana ireo fanapahan-kevitra noraisina mikasika ny fandaharam-potoan'ny fanavaozana ny Repoblika Malagasy. Araka izany, nanapa-kevitra ny vondrona afrikanina fa andefa iraka eto Madagasikara, ifanakalo sy ifampiresaka amin'ireo mpandray anjara rehetra, ahafahana manohana ny famerenana ny tany-tandalana eto amin'ny firenena. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany tany amin'ny Universitény tasy ny taom-pianarana 520 ho an'ny fampianarana ambony. Tombony ho an'ny firenena ny fananana olona manam-pahaizana maro anisy izay antoko ny fandrosoana ho ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika nandritra ny lahitenina taony. Notokanana androany ihany koa ny village des professeurs sy ny tranon'ny mpianatra. Nanamafy ny filoham-panjakana fa azo fampitaovana famatsiana herinaratra avy amin'ny fitondram-panjakana n'Universitény tasy. Andao rahantsika ny fanampanazavana makasika izay. Mitodika aminareo tanora mpianatra ny tenako, ianareo no androny ko avy. Orery amin'ny Madagasikara ty lato izay, ho mivoniny ianareo, ambony sy tovotsy ny fahalalana sy ny faindrena fa izany no amefy ianareo, hanana ny fahamatorana mba ho tonga mpitantana firenena matianina raha mpitso. Taro fa miandry ianareo firenena, dia mianara ho androny Madagasikara fa raha ianareo izao androany nefa manaiky vidin'olona mivola 10,000 ariary sy rahetsy dia hidina an-dalambe amin'izay hevitra tsy kely sainao akory. Na ianao ary tsy manaiky marina hoe zavatra katroa dia ahoana ty Madagasikara ty rehefa nareo no mivondreo. Zay zany mba hisarihako saina kely aho tsy mba mpianatra université manerana Madagasikara fa tsy ny université Soavinandriana fa ny mpianatry amin'ny universitény Madagasikara mifantoha amin'ny fianarana. Ireo misy zavatra tsy feno ny amin'ny fianaranareo dia takio zonareo tahaka izany. Fa zavatra vidin'olona amin'ny vola 10,000 sy rahetsy narota-pisa ary dia andeha mamadika tany lasa. Zay ihany mampatako aminareo mpianatra. Lasa mampifangaro andraikitra ny mpanao politika sy ny teknisianina amin'izao fotoana raha ny fitantanana raha-mpanjakana no resahana. Tsy mbola misy hatreto ny tena mangarahara amin'ny fitantanana ka mahatonga ny tsiraray amin'ny fandrombaka. Azona tombotsoa manokana mila petraka mazava araka izany ny etika anitsiana ny fitsipy mpitondran-tena sy ny soatoavina tokony harany mpiasa mpanjakana rehetra. Entsorasoa ary malala no mitatitra ny antsiprian'izay. Tsy tokony ifanindry an-dalana fa samy manana ny andraikitra sahan'ny mpanao politika sy ny teknisianina eo amin'ny fintantanan-jara-panjakana. Raha ny hita amin'izao fotoana samy misalovana ny anjarany hafa na ny andaniny na ny ankilany ka tsy haintsony ny manavaka azy. Raha ny fomba fiasa hita hatramin'izay mibahana kokoa ny antoko politika ao anatin'ny fintantanana ny raharaham-panjakana hoy ny firaisamon'ny-pirenena. Ataontsika hoe raha ohatra izany tena misy ny fiavahana ao anatin'iny dia ny ataontsika hoe misy ny ataontsika hoe poste politique. Ny poste politique zany raha ohatra hoe raisina amin'ny ankapobeny zany dia raha io niveau ministère anankiray izy dia misy ny ataontsika hoe kabinetra. Ao anatin'ilay kabinetra zany ao anatin'iny dia manana mety ekipany izay ataoko hoe mety fironany
a na mety ataontsika hoe manana n'izay andraikitra ataontsika hoe any amin'izay rehetra atoko azy izy zany ao anatin'iny zay le hoe ao anatin'iny a zay zany le ataontsika hoe atoko ao anatin'le atoko izy a de mety hoe poste politika zay rehefa miditra anatin'le administration kosa izy ao anatin'iny de efa manara zay zany a le l'administration neutre zany le izy tokony manana de miala amin'izay le ataontsika hoe le fironany ao anatin'iny lay ataontsika an'iny ny chef de l'administration raha ohatra izy au niveau-ny ministère anankiray de ny secrétaire général zany ao anatin'iny zany hoe rehefa mipetraka zany zay a de izy ny tokony chef de l'administration anatin'iny ny ministre zany no atao hoe mpanatanteraka le ataontsika le hoe politika kapeny le ministère ao anatin'izay de tokony avaka tsara zany zay mbola tsy mipetraka mazava ny fangaraharaana eto amintsika hatramin'izao ka lasa fakana tombontsoa sisany an'ny sasany ny mampiasa mpanjakana raha ny fanazavana ka samy misalovana ny andraikitry ny hafa azahoany tombontsoa io rehefa mpiasa mpanjakana de tsy an'ny antoky intsony fa efa an'ny olom-pirenena ka tokony ho apetraka ny etika izany hoe ny fitsipitondratena sy sitoavina tokony aray ny mpiasa mpanjakana rehefa manao ny asany midika izany fa tsy mijery tombontsoa manokana izy fa miasa ho an'ny tombontsoan'ny vahoaka sy ny fanjakana izy zany raha ny tena marina hoe tokony apetraka mihitsy a le olona ao anatin'iny efa mandray ny andraikitra ao anatin'le izy a de zay le etika zany ao anatin'iny hoe tokony mipetraka izy a ao anatin'iny efa miandraikitra ny atao hoe asam-panjakana zany hoe manao le redevabilité tsy amin'ny atokontsony zany zay fa amin'ilay olom-pirenena mihitsy zany a satria matoa ianao tanandraikitra anankiray a eo anivony a service public anankiray a de efa any olom-pirenena ianao zany zay tsy amin'ny atoko misy anao tsony zany ianao anatin'izay de iny zany ataontsika hoe tokony apetraka aloha mba afatarina ny tsirara avy a na eo anivony antoko zany ao anatin'iny rehefa hita zany izy fa hoe hita fa tena hoe tsy mafe ilay sehatra mety makasika momba le atoko le izy de tokony tsy ho tonga anatin'le fanendrena zany ao anatin'izay amin'ny ankapobeny ny mpanao politika de ireo olona voafidiny vahoaka na tendreny ny fitondrana hitantana ny firenena matetika izy ireny no mamolavolavina sy politika ho tanteraina ary mandray fanapahan-kevitra lehibe mikasika ny lalàna sy ny fitarihana ny firenena etsy ankilany ny teknisianina kosa de mpiasa mpanjakana manana fahaizana manokana amin'ny sehatra iray ny andraikiny de manatanteraka sy mampiatra amin'ny fomba ara-teknika ireo politika sy fanapahan-kevitra raisy ny mpanao politika raha fitinina ny mpanao politika no mametraka ny lalàna sy ny politika fa ny teknisianina kosa no miantoka ny fanatanterana izany amin'ny fomba matianina fitantanana ny tanàna n'Antananarivo amin'izao fotoana izao eo ampiandrasana ny fampahafantarana avy amin'ny filakevim-panjakana na ny ministera-pia na ny prefektora hanohy ny fampandehanan-drarany aben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra na eo azany tsy hisy ny fandraisana fanapahan-kevitra goavana eo anivon'ny commune n'Antananarivo renivohitra raha ny fanohan-kevitra nentiny nanoloana ny mpanao gazety tamin'ity androanty kabain loha Mangatony didy navoaka ny filankevim-panjakana manafoana ny vato azo nandritra ny fifidianana municipal teto Antananarivo ny kandida Arlala Ramanantsoa raha ny nambarany Androany ka hiala ampitoniana amin'ny fitantanana ny commune Antananarivo renivohitra ny tenany rehefa mahazo ny notification na ny fampahafantarana avy amin'ny ministera ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana na avy amin'ny prefecture na avy amin'ny fitsarana hisahana momba ny fampandehanan-draharaha andavanandro ny ben'ny tanàna teo aloha mandrapahatongavany famindram-pitantanana amin'izay hisy solo azy. Mbola tsy nahazo ny notification avy amin'ny Conseil d'État, notification avy amin'ny fahefana mahefana ny ministère tutelle na ny préfecture ny tena ary mbola tsy nisy ny passation ka mandrapa tanteraka an'ireo dia mia ny fampandehanan-draharaha tenako tsy mandray fanapahan-kevitra intsony goavana tsy mamatotra ny commune intsony sy ny maro hafa ihany koa fa dia mampandeha ny raharaha andavanandro efa mipetraka ny feu tricolore tao anatin'ny programma ireny fa ny fotoana moa tsy mifametra dia napetraka le izy mba ho tohiziny izay misolo-toerana ho an'ny tombontsoa an'Antananarivo. Nanao valandresaka tamin'ny mpanao gazety Arlala Ramanantsoa Androany fotoana ny tondrany teny fisaorana ho an'ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra sy ireo mpiara-mombonantoka taminy nandritra izay fiarah-miasa izay.
tontolo ny fahasalamana vetivety ho fanehoana fa iray ny hiapitsabo eto Madagasikara. Nisy androany ny hetsika nataony ny firaisan-kina ny hiapitsabo ho an'ny fanavaozana sy mahomby teny Antaninarenina. Voazarazara amin'ny politika sy ny fivavahana hatramin'izay ireo mpitsabo ka fotoana izao anarenan'izay raha ny faneho-kevitra nentin'izy ireo nandridray fionam-be izay Hentsora Soarimalala. Tsy tokony hifanindry an-dalana fa samy manana ny andraikitra sahan'ny mpanao politika sy ny teknisiana eo amin'ny fintantanan anjara-panjakana raha ny hita amin'izao fotoana samy misalovana ny anjarany hafa na ny andaniny na ny ankilany ka tsy haintsony ny manavaka azy. Raha ny fomba fiasa hita hatramin'izay mibahana kokoa ny antoko politika ao anatin'ny fintantanana ny raharam-panjakana hoy ny firaisamonim-pirenena. Ataontsika hoe raha ohatra izy zany tena misy ny fiavahana ao anatin'iny dia ny ataontsika hoe misy ny ataontsika hoe poste politique. Ny poste politique zany raha ohatra hoe raisina amin'ny ankapobeny zany dia raha io niveau ministère anankiray izy dia misy ny ataontsika hoe kabinetra. Ao anatin'ilay kabinetra zany ao anatin'iny dia manana ny mety ekipany izay ataoko hoe mety fironany na mety ataontsika hoe manana an'izay andraikitra ataontsika hoe any amin'izay rehetra atoko azy izy zany ao anatin'iny. Zay le hoe ao anatin'iny zay zany le ataontsika hoe atoko. Ao anatin'le atoko izy dia mety hoe poste politique zay. Rehefa miditra anatin'le administration kosa izy ao anatin'iny dia efa manara zay zany le l'administration neutre zany le izy tokony manana dia miala amin'izay le ataontsika hoe le fironany ao anatin'iny. Lay ataontsika niny ny chef de l'administration raha ohatra izy au niveau ny ministère anankiray dia ny secrétaire général zany ao anatin'iny. Zany hoe rehefa mipetraka zany zay dia izy ny tokony chef de l'administration ao anatin'iny. Ny ministre zany no atao hoe mpanatanteraka le ataontsika le hoe politika ankapobeny le ministère ao anatin'izay dia tokony hiavaka tsara zany zay. Mbola tsy mipetraka mazava ny fangaraharaana eto amintsika hatramin'izao ka lasa fakana. Ialana tsiny ao anatin'izay fifamadian'ny fanadiadiana nalefa izay virenantsika eo mahakasika an'izay fanadiadiana manodidina ny mpitsabo eto Madagasikara sy ny firaisan-kinan'izy ireo zay fa iseto vetivety ao anaty doka fosika aza misaraka aminay rehefa avy eo ary. Mila hevitra vaovao ampandrosoana ny asa koa. Ampiakaro amin'izay le level miaraka amin'ny asa sy ny tolotra mijinjo. Vidio amin'izay le smartphone zay teo ilainao afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao manomboka 1200 ariary mandritra ny 4 na 12 volana sady tolorana katohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana mijinjo tonga vahaingana any amin'ny App Store. Anoizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Gezani mandidina ny 900 isanjato ny fahasimbanana foto-drafitrasa ao amin'ny SMMC Toamasina amin'izao fotoana izao. Hatreto magazay 2 amin'ny 9 ao an-toerana no azo ampiasaina na izany aza mihodina ny orinasa rehefa nisy ny fifampiresahana teo amin'ny tompon'andraikitra sy ireo mpiasa nanao fitakiana tany an-toerana. Brodora Seta Toamasina. Nahitana fahasimbana hatrany amin'ny 900 isanjato ny orinasa SMMC vokatry ny rivodoza Gezani farany teo. Miezaka manarina ny orinasa, amalina ny filan'ny mpanjifa. Magazay misy 2 amin'ny 9 no efa azo ampiasaina amin'ny fitehirizana vonjomaika ireo entana avy any anatin'ny sambo. Anisan'izany ny angara, hitehirizana ireo entana nandritra ny fitsirihana ny orinasa. Ireny angara reny dia hatao ny fanarenana farak'izay malaky ary reny no ataoko hoe anisan'ny lahara-pahamena azo entinay amin'izao fitantanana vaovao ny namboarana an'ireny malaky indrindra. Ho hitantsika eo moa fa raha farafahelany dia amin'ny herinandro ambony dia ho tonga ny tolobidy ny amin'ny fanatanterana an'izany mba hahafahantsika manarina an'ireny foto-drafitrasa reny satria fantatsika fa ny SMMC dia ny fitantanana ny espace na ny toerana izay metrahana ny entana sala amin'izao sy ny fitantanana koa ny fotoana ny amin'ny fandalovan'ireny entana reny izay no zavatra tsy maintsy tandrovana indrindra ka dia izay no anaovana ny fanarenana malaky indrindra an'ireny foto-drafitrasa reny amin'ny fotoana aingana indrindra lahara-pahamena ho za. Taoriny ny fifampiresahana tamin'ny tale général vaovao sy ireo mpiasa nanao fitokonana
miodina ny orinasa amin'izao fotoana. Ty sambo ty moa zany manao débarquement na blé graine de blé moa zany 35 000 tonnes. Opération zay kirikiraina SMMC iarana amin'ny SPAT moa ity sambo ty. Ny opération iarana amin'ny SPAT ny Portalino dia ny grappin zay miara manao an'ilay opération de débarquement. Ny LMOI moa zany ny réceptionnaire ny blé zay miditra ndry amin'ny silo zay ambadika ato. Vao anomboka manao préparation moa amin'izao dia anomboka ny asa. Io hitantsika io miditsika zao mitete le magasin, hitanareo le personnel miasa. Tonga atsika reo le produit tena hoe vokatra zay fiasa an'izay mampiatona kely an'le fizotran'ny asa zany amintsika miteny zao. Dia satria mbola ratsy kely ny toetrandro fantarareo fa tsy afaka misokatra le sambo zany mamoaka an'le entana raha vao mbola mirotsaka le orana. Fa rehefa metsara le toetrandro dia miasa indray izy. Isaky ny tsara zany le toetrandro dia miasa izy dia reto zany zao efa vida tato dia fa reo zany ny vary zao reo efa tafidinareo araka litantsika tatsy amin'ny registre tatsy. Ankoatran'ny SPAT sy ny MICTSL, raha tsy ahivina, iray amin'ireo orinasa miisa 3 misana ny entana ivelan'ny conteneur ao amin'ny seranatambon'ny Toamasina ny SMMC. Avy any Toamasina sika dia hiazo an'Antsirabe vetivety. Distrika roa Vakinankaratra no nisitraka ny tetikasa izay novolavolainy ADEFI Santé izay miompany indrindra amin'ny fanabeazana ara-pananana ireo tanora indrindra ny any an-tsekoly. Nisy araka izany ny fidinany fotony izay nataony ADEFI Santé tao amin'ny lycée privé Luthérienne Mangarivotra tao Antsirabe niaraka tamin'ny Mazovò Frantsay eto Madagasikara izay tonga nijery fotony amin'ny vizotry ny tetikasa. Andrindrina Randriamiaritsokolo Antsirabe. Mitoetra ny tetikasa izay novolavolainy fikambanana ADEFI Santé eto amin'ny faritry Vakinankaratra, tetikasa izay fiara-miasa amin'ny Mazovò Frantsay miasa eto Madagasikara, izay miopana indrindra amin'ny fanabeazana sy fahasalamana ara-pananana an'ireo tanora, indrindra fa ireo tovovavy. Ny alakamisy 12 volana Martsa 2024 lasa teo no nidina ifotony teto amin'ny sekoly lycée privé Luthérienne Mangarivotra eto Antsirabe ny avy eo anivony ADEFI Santé ary tonga taty toerana ihany koa ny Mazovò Frantsay miasa eto Madagasikara nijery ny fisotry ny tetikasa. Efa nanomboka ny volana Desambra 2024 lasa teo ity tetikasa ity ary miasa manerana ny distrika roa ato anatiny faritry Vakinankaratra. Tanjon'ny tetikasa ho sekretera jeneraly ny avy eo anivony fikambanana ADEFI Santé eto Madagasikara ny fampiroboroboana ny fanabeazana ara-pananana sy ny fitovian-jo eo amin'ny lasan'ny vavy indrindra fa ireo tanora. Teboka telo lehibe ny mamaritra ny asa tao anatin'ity tetikasa ity, anisan'izany ny IEC, information, éducation et communication, eo ihany koa fanomezana fiahina ara-pahasalamana natokana ho an'ireo zazamambehivavy ary ny aitaka izay iarahana amin'ireo mpiara-mampinantoka. Zao tetikasa zao dia misy teboka telo lehibe. Ny voalohany amin'ireny dia le antsointsika hoe IEC na ny information, éducation, communication. Efa fantatry ny rehetra ihany moa izay fomba fiasa izay. Ny faharoa dia ny fanomezana fiahina ara-pahasalamana izay voafaritra manokana natokana ho an'ireo tanora zazamambehivavy aty amin'ny sekoly ka vokatra sy tolotra manokana noforono ADEFI ho an'ireo tanorantsika ireo. Dia ny fahatelo moa dia ny antsoina hoe plaidoyer amin'ny teny gasy hoe aitaky ny fiantsoantsika malagasy ny atao hoe plaidoyer. Dia io zany iarahana amin'ireo mpiara-miombonantoka na ny ara-panjakana na ny aty sehatry ny fanabeazana sy ny tontolo fitaizana amin'ny ankapobeny. Nambara Mazovò Frantsay miasa eto Madagasikara nandritra izao fitsidiana ifotony nataony teto amin'ny lycée privé Luthérienne Mangarivotra Antsirabe izao fa zava-dehibe ny fanabeazana ara-pananana ary anisan'ny antony lehibe ijoroan'ity tetikasa ity ny zava-misy eto Madagasikara satria dia maro ireo tovovavy iray amin'ny telo eo anelanelany 15 ka hatramin'ny 20 taona no efa misedra vohoka tsy nirina. Manoloana izany dia resy lahatra tanteraka tamin'ity tetikasa izay naroso ny ADEFI Santé ity ny Mazovò Frantsay raha ny fanazavana. Ce qui est important c'est que nous là on est un accompagnateur. Zava-dehibe dia mpanara-disy mpanentana fotsiny ihany izahay no eto, tsy izahay no manatanteraka amin'ny vatana ary tsy Mazovò Frantsay no anao fandaharana asa fiara-miasa Antsirabe na Toamasina na Antananarivo ary ny tena mahaliana dia nanolotra tetikasa ho anay ny ADEFI. Ny ADEFI izay efa niasa nandritra ny 30 taona eo izay tamin'ny sehatry ny microfinance saingy nanitatra ny sehatry ny fahaiza-manao misy azy. Ny fandaharana asa naroso ny ADEFI izay ahitany io lafiny lehibe amin'ny ady amin'ny fanavakavahana fototra amin'ny mahalana mahavavy io dia hitanay fa tena mety tokoa. Ny fitsidiako androany teto Antsirabe dia nahafahako niona tamin'ireo mpampianatra, psikology ary fikambanana maro ary io fahaizana mampianatra ny ankizy madinika amin'ny alalan'ny fomba somary milalao io sy amin'ny alalan'ireo tanora zokiny kely fotsiny noho izy ireo dia heveriko fa fomba tsara hitondrana fanabeazana amin'ny lohahevitra
izay tena zaripaty tokoa d'être pédagogique sur des questions qui sont par ailleurs très sérieuses. Zatovovavy ampahafantarana zatovovavy voaro fiarahamonina mandray andraikitra io ny teny filamatra ity tetikasa ity ary nandritra ny fitsidiana ifotony izay nataony avy eo anivony fikambanana ADEFI Santé sy ny masovo frantsay teto amin'ny lycée privé loterana Mangarivotra Tsirabe dia nisy ny fitiliana ireo aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo sy ny fitilianany Mohamed Nono ary narahina hetsika fanentanana izay nataon'ireo mpianatra mahakasika ny fanabeazana ara-pananahana. Ao anatin'izay tontolo ny fahasalamana izay hatrany hofanehoana fa iray ny mpitsabo eto Madagasikara nisy androany ny hetsika nataony ny firaisan-kina mpitsabo ho an'ny fanavaozana sy mahomby teny Antaninarenina voazarazara ny politika sy ny fivavahana hatramin'izay mpitsabo teto Madagasikara ka fotoana izao anarenan'izany raha ny faneho-kevitra nentin'izy ireo tamin'ity androany ity. Ho fivondronana ireo mpitsabo rehetra sy fanehoana fa iray ihany izy ireo. Nisy androany hetsika nataon'ny firaisan-kinan'ny dokotera ho an'ny fanavaozana sy mahomby ahafahan'izy ireo mitambatra indray izay efa nozarazarainy ny loko politika sy antoko-pivavahana ary fiaviana. Raha ny hita dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny rafi-pahasalamana eto amintsika araka ny fanazavana ka fotoana izao anavaozana izany ao anatin'izao fanavaozana izao notsondren'izy ireo manokana ihany koa fa tsy misy resaka politika izao hetsika izao. Fa fotoana izao ivondronana fotoana izao hanambarana ny feo ny dokotera dia iray tsy mizarazara ny dokotera eto Madagasikara fa mitondra feo iray izay hetsika iray no ataonay tanjona iray no ataonay dia izay mahatonga ny hoe nasiana ty fotoana ty zany ahafahan'ny dokotera mivondrona satria hatramin'izay zany zarazara ny dokotera voazarazara ny couleur politika voazarazara ny resaka antoko-pivavahana ny hoe fiaviana sy ny ohatr'izany fa amin'izao zany ny ray fean'ny dokotera hoe andaotsika iombona andaotsika hiaraka hitambatra satria iray ny antony ny aingantsika zao dia dokotera. Voahitsakitsaka ny tontolo ny fahasalamana ka antony-joroan'izy ireo androany tsy noterena fa an-tsitrapo raha ny fanazavana. Zavatra tsapa zany hoe misy fomba fiteny hoe ny mita be tsy lany mamy ny firaisan-kina no hery dia hatramin'izay zay tsy afenina fa misy ny olona samy manana ny andraikiny dia samy mifantoka any amin'ny andraikiny avy ny tsirairay azonareo dia le firaisan-kina lasa tsy nisy mihitsy fa samy voazarazara ny andraikitra dia samy mifantoka amin'ny andraikiny iny daholo ao ro nefa misy zavatra iombonana hatrany ampendohana dia tsy voajery tsony iny ka fotoana zany zao iverenina amin'izay objectif. Tsy ny teto Antananarivo irery ihany fa nandray anjara tamin'izao ihany koa ny tany amin'ny faritra tamin'ny alalan'ny fampitan-davitra no amafisin'izy ireo tamin'ity hetsika ity ihany koa ny fahasamihafana eo amin'ny olo-lavitry ny mpitsabo sy ny fikambanany mpitsabo mety mbola hisy ny fiovana ho atao araky ny tabaky ny fikambanana raha ny fanazavana. Lafim-baovao hafa natolotra ireo ben'ny tanàna 420 mandrafitra ny distrika Nambotra Atrimo androany ireo fitaovana azo avy amin'ny volany Siady 520 ity distrika ity izay manana solombavam-bahoaka miisa 2 ka ny andihany voalohany no nozaraina androany araka ny programme d'emploi avy amin'ny commune tsirairay avy. Andao arahantsika ny fanampanazavana neto solombavam-bahoaka mahakasika izay. Nandalo cyclone tsika teo betsaka ny sekoly rava ny tranom-pokotany ny trano gendarme ny trano commune fitaovana zany izy ao zany hoe misy ciment dia misy tôle dia misy vy misy ihany koa ny lampadaire hitsinjovana ny tsy fandriampahalemana iny amin'ny tanàna rehetrarehetra izay misy atsika tsirairay avy eny misy 800 table bon zany ao anatin'izay rehetrarehetra izay mazava loatra fa ny commune 420 dia hisitraka an'izany avokoa satria ny fampiasana ny vola Siady dia tsy jerena loko politika tsy jerena namanamana fa miara-misitraka daholo ary rehefa fampandrosoana ny resaka dia miara-miazakazaka makany amin'ny fampandrosoana aloha tsika rehefa politika ny resaka dia samy manana ny eritreriny sy ny safidiny tsirairay. Misy amin'ireo zany tonga dia mivantana aty amin'ny commune misy amin'ireo any amin'ny fokotany misy amin'ireo any amin'ny sekoly eny any amin'ny fiangonana zay indraindray. Tanora maherin'ny 2 isan'ny taona no miofana mivoaka hompanao asa tanana eto Madagasikara ary firenena maherin'ny 20 no hanondrana izy ireo ny asa tanany. Mandalo fotoan-tsarotra ny sehatra amin'izao fotoana noho ny tsy fampin'ny akora fototra eto an-toerana. Tranga miteraka hafaratsiny ny kalitaon'ny asa tanana ary manaratsy endrika ny vokatra vita malagasy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ihany koa. Manoloan'izay miantso ny fitondram-panjakana hijery akaiky sy hamano olana
izany ny syndicat national des agents de l'artisanat sy ny syndicat des artisans de Madagascar tamin'ity andro anty andoaratsika amin'ny fanampanazavana mikasika izay. Ny artisanat dia tokony anisan'ny ministère mampidi-bola ho an'ny fanjakana 3.3 tapitrisa euro ny vola ny total vidin'ireo vokatra ahondratsika maka ny ivelany izay arahana miasa amin'ny firenena roapolo. Io vola io nefa dia tsy misy makaty amin'ny fanjakana raha efa nisy kosa ny lalàna tamin'ny loi de finance 2024 nanapaka hoe tokony misy anjaran'ny fanjakana alaina amin'ireo vola ireo. Izay zao dia efa nisan'ny olana anankiray tsy mampandroso le sehatra mahatonga ny teti-bola hoentina miasa eto anivon'ny ministère ny asa tanana ambany dia ambany, indrindra moa fa rehefa mitambatra amina ministère hafa ny asa tanana dia tena ambany dia ambany ary tena atao akila botateraka. Fa ny sehatry ny asa tanana dia misedra olana ary atao ampimambo. Ary anisan'izany ohatra ny fanondrananareo akora fototra toy ny hazo, ny hoditra, ny tandroka ary ny volamena. Tsy ahivina nefa fa olona miisa 3 tapitrisa eo no mivelona sy miasa amin'ny asa tanana ary tanora maheran'ny 2 arivo isa-taona no miofana mivoaka ho mpanao asa tanana. Manarak'izay ny akora fototra mampanao ny asa tanana mampanao asa tanana amin'ny asa tanana. Raha fa tsisy ny akora fototra dia mijaly ny mpanao asa tanana, nefa ny akora fototra dia miondrana daholy, lasa ny velany daholy, lasa le 3e soasy sany lasa mpanao asa tanana ka dia manao antsoavo an'ny tompona ndraiky zay indrindra fa man'ny colonel Mikael mba ministera manokana. Iroso amin'ny fionam-be nasionaly ny Madate Rizo sy ireo mpiara-miombonantoka rehetra ahafahana mamoaka tondrotra hampanajana bebe kokoa ny zon'ireo olona trizomika eto amintsika. Hetsika izay tafiditra anatin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny trizomi sy ny fahadimy taonany Mada Trizo ihany koa. Ka eto Andriatsilavo. Manana ny mampiavaka azy ireo olona tratry ny trizomi 21 atreto tsy mifindra ny trizomi ary tsy manaranaka. Manatombo kosa ny ta mety azona io fahasamihafana io raha toa ka tanora loatra latsaky ny 12 taona ilay ireny na efa nahazo taona mihoatra ny 13 taona. Tsy mbola nahitana fitsaboana ny trizomi. Ny tsy tokony ho adino raha tsara fandraisana tanana sy voara-maso dia ny mbola kely izy ireo afaka mivelatra sy mahaleo tena kokoa. Efa afaka miroso amin'ny fandraisana tanana izany sika eto Madagasikara amin'izao fotoana. Isany rehetra ahafahana mikarakara ny ankizy eto Madagasikara vao teraka izy dia efa afaka manao kinésithérapie. Misy ny centre d'appareillage de Madagascar izay miara-miasa amin'ny Madate Rizo anatin'ity mifampitatana intiny ihany koa zany ho avy eo zareo hifanontrona amin'ny Madate Rizo hamelabelatra amin'ny activité ny tantsoloka ataony ho an'ny olona manana fahasamihafana sy fahasembanana. Dia Madate Rizo manokana ihany koa dia miara-manana kinésithérapeute, manana éducateur spécialisé izay eto amin'ny centre joyeux misy zany afahana mandray tanana ny ankizy mikarakara ny ankizy amin'izay filany izay. Ny rééducation du langage ihany koa misy ny orthophoniste zany no somary mananomanosatra fa misy eto Madagasikara fa somary akavitsiana. Ny ergothérapeute betsaka ihany koa eto Madagasikara izay isaorana ireo fiara-miasa amin'ny hôpitaly Mpanjakana izany izay ho avy ihany koa hifanontrona amin'ny hetsika mifampitantana io. Mbola sarotra hatreto ny fampanajana ny zon'ireo olona trizomika eto Madagasikara noho ny tsy fampiny ny fanentanana. Maro ihany koa ireo manilikilika olona trizomika eny anivon'ny fiarahamonina. Na izany, efa hita sy tsapa ny fivoarana noho ny firosontsika tamin'ny fampiatiana raha tsy ilaza afa-tsy ny any an-tsekoly. Betsaka indray aman-dreny no mampiditra an-tsekoly ny zanany, mampisitraka an'izay zona olona ny zanany izay miala amin'ilay hoe ajanany an-trano afenina ataontsika anaty fanaingin-tsosina zany le hoe afenina efa miezaka zany ray aman-dreny miala amin'izay sentiment d'isolement zany izay no ilazantsika azy. Izay raha teo moa zany miantona tonga anay ray aman-dreny nanangana ny fikambanana mba hivondronana zany ahitana hoe tsy ianao irerany no manana an'izay zanaka manana fahasamihafana izay. Dia izay ataontsika hoe dingana lehibe tao anatin'ny fanentanana na sensibilisation izay zany no tsapanay hoe efa misy fivoarana satria mitombo ihany ny fikambanana ny fitoerana mandray tanana ny ankizy manotondra ny trisomie 21. Ho fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny trisomi, etsika maro samihafa no karakaraina ny zoma fa 20 sy ny sabotsy 1 ny volana Martsa ho avy izao. Isan'izany ny fionam-be nasionaly
amoahana tondry zotra mazava ho fandraisana ny tanana ny trésomie, sorona masina iombonana, ny kermesy ary ny fanentanana amin'ny alalan'ny diabe ho fampafantarana sy fanentanana ny mpiaramonina. Lafim-baovao hafa nanao fanambarana ny cellule de crise diova Madagasikara sampana Toliara manoloana ny fikasan'ny orinasa Varamada base Toliara teo aloha hitrandraka arena Kibontany eo Ranobe nambaran'izy ireo ihany koa ny aiainy manoloana ny olana momba ny fananantany eo Bamangoky izy ireo izay joro hatrany ary ny tombontsoany vahoaka ary miantso ny fitondram-panjakana hijery akaiky ny raharaha ihany koa. Doratsika ny Antsiprianzay. Tsy mbola nahitana vahaolana mazava ireo fitakina sy ny fitarainan'ny mponina amin'ireo faritra voakasiky ny tetikasa fitrandrahana arenan'ny Kibontany. Anisan'izany ny tetikasa Varamada fantatra teo aloha tamin'ny anarana hoe base Toliara izay hitrandraka fasimainty ao Ranobe araka ny fanazavana ny cellule de crise diovy Madagasikara sampana Toliara. Nanamafy ny CCDM fa tsy anaiky izany tetikasa izany izy ireo ary vonina hanohitra hatramin'ny farany. Isaky ny misy fivoria lafa mivory le olo de ny hoe fampandrosoa magnino ny lafiny scientifique tsy jerenao misy nanao étude an'io na Cour des comptes nanao étude an'io na Narison Stéphane nanao étude an'io na le fitambarany université à Toliara tsy mety raha ty sur le plan scientifique ary io raha eo eny angalany olo ny fanafodiny rehetra ho simbanao la io hitrandrahanao raha ty manao kory. Zahay manohitsy any Varamada eo olo intellectuel mahavoadiny draha tea tanin-draza fa tsy olo voataritary drala manao tao fahatany rey. Ka eto zahay milaza aminareo na mangina zahay na tsy mangina zahay tsy manaiky any base Toliara. Nambarany CCDM ihany koa fa mbola miaina olana goavana ireo mpamboly ao Bamangoky noho ny olana amin'ny fananantany. Raha ny fanazavana izy ireo dia maro amin'ireo mponina no tsy mahazo mitantana na mampiasa ny tany araka ny tokony ho izy. Noho izany dia mangataka amin'ny fanjakana ny cellule de crise diova Madagasikara mba averina amin'ny tompony ara-dalàna ireo tany ireo. Olo fa mipetraky soa amin'ny tany igny militsitsika nampilitsy an'izao katy zao. Io katy io navoaky ny lezalahy ato chef de service ny mine de chef de région gouverneur mo gn'agnarana tamin'izany. Magnino laha nalefanao ny service de domaine, nagnino laha nalefanao ny service ny topographie. Ireo ro mianatra an'izany zaratany zany ka magnino tsy apetraka ao fa nandeha nagniraky katy. Ino olo tsy nianatsy fizarantany, tsy nianatsy ino nanao katy ka izay gn'antony tsy mampetry raha ka zahay zany mangataky miangavy foagnonareo ity katy ity ary averenonareo amin'ny fanagnantany taloha tamin'ny faharaza tamin'ny olona gn'amainty molaly averenonareo le taniny. Malona ireo olana ireo dia miantso ny fitondram-panjakana ny cellule de crise diovy Madagasikara mba andray fipetrahaingana amahana ny olana momba ny tany ao Bamangoky ary andinika indray ny tetikasa Varamada ho fitsojovana ny tombotsoany vahoaka eny fotony. Ny santionandreo vaovao nisongadina atao amin'ny page Facebook ny vaovao ny Kolo TV tamin'ity androany ity indray nondao rahantsika vetivety. Ireto indray ary tahaka ny mahazatra ireo vaovao nisongadina atao anatin'ny page Facebook ny vaovao ny Kolo TV tamin'ity androany ity. Andro tsy fiasana kanefa andraisaka rama ny andro ny 20 Martsa 2022 manerana ny Madagasikara. Andro ankalazany Pino Silamo ny Idul Fitr ranambarany teo anivon'ny ministerany asa, ny fampananana asa ary ny asa-panjakana. Isan'ireo andray anjara amin'ny famelabelaran-kevitra mandritry ny Seoul Summit Indian Ocean andiany faharoa izay ho tanterana eny amin'ny Nouveau Hotel eto Antananarivo ny 9 sy ny 10 Aprily ho avy izao i Ramatoa Asomboangy Andriananarivelo. Sy ho ana orinasa misehatra amin'ny resaka fampiasam-bola sy fanohanana ireo tetikasa anatin'ny fandrarana izy. Izy ihany koa no nanorina ny Association Économique Madagascar-Japon na ny AEMADIA. Fikambanana miasa amin'ny fanamafisana ny fifandraisana ara-toekarena ho Madagasikara sy Japon. Ankoatra izay, isany mandray anjara amin'ny fanandratana ny fahaiza-manao ny malagasy ihany koa izy amin'ny alalan'ny marika asa tanana kabalo.
misongadina ao anatin'izany ny teknika nentim-paharazana amin'ny fanaovana asa tanana sy fampiasana ireo akora voajanahary, eo ihany koa ny fanohanana ireo mpanao asa tanana eto an-toerana ka kendrena amin'izany ny tondrana ny vokatra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Durabilité stratégique et création de valeur, quand l'impact devient un avantage compétitif io no lohahevitra ho tohanany mandritra ity CEO Summit Indian Ocean andiany faharoa ity. Any Mananjary, lasa ny Patrice Razafimahatra 4 taona ny lelavola iray tapitrisa ariary tamin'ny fifananana sary famantarana Mananjary Miara izay atsangana ho Mananjary. Araka ny safidy ny vahoaka nandritra ity fifananana ity, apetraka amin'ny rond-point Fangato io sary famantarana io, aorian'ny fahazondalana avy amin'ny commune. Loza mpifamoivozana kosa indray, fiara Starex iray avy any Kadonondro Sakainy azo any Tsorony mandito no tradoza teo amin'ny lalana Matsinjo ao Matsevatsevaky rehefa vaky kodiarana androany zoma maraina. Olona misy avaly no tao anatiny io fiara io ka ny 3 maty tradrano. Ranamoniny any teny amin'ny hopitaly be ny Tsorony mandidina iray ary ny 4 naratra mafy efa manaraka fitsaboana. Voalaza fa taletsekoly avy any Ambararata, komuna Ambalanirana ny ramatoa iray tamin'ireo maty ireo. Tontolon'ny fahasalamana, naomba ny fandidiana angioplastie primaire nataon'ny Institut Médical de Madagascar na ny IMM, izay notanterahana ny 7 martsa 2022 lasa teo. Marary avy any Toliara tratry ny areti-po ambony na infarctus aigu du myocarde no nentina teny amin'ny IMM teto Antananarivo niatrika ny fitsaboana. Fiara-miasan'ireo mpitsabo fo malagasy na cardiologue sy ny ekipa mpanao catétérisme eny amin'ny IMM no nahavitana ny fandidiana ka nafanana nalina ny fahatsetsena ny lalandra makany amin'ny fon'ilay marary. No amafisin'ity fitoeram-pitsaboana ity ny fahaiza-manao ny mpitsabo eto Madagasikara izay efa mandroso raha ny fitsaboana areti-po, infarctus du myocarde no resaina. Any ivelany kosa indray, entitra ny solombavim-bahoaka Eoropeana manao obry avy amin'ny antoko politika frantsay LFI na ny La France Insoumise raha nandefa 4 mivantana tamin'ny filohan'ny voamera mivondrona Eoropeana. Nandritra ny fivorinana hatrehany niaraka tamin'ireo parlemanta Eoropeana tao Frantsa ny alarobia 10 martsa lasa teo. Nambarany ity solombavim-bahoaka ity tamin'izany fa tsy ara-dalàna ary mifanohitra amin'ny lalàna mifeny filaminana iraisam-pirenena ny ady ataon'ny États-Unis sy Israel ao Liban sy Iran amin'izao fotoana. No tsy ahivony fa zaza iraniana misy 50 no maty ny dariko abobany Amerikana tao Mina Biron, amanetsiny ireo olona ahitana ankizy miala ao Liban mitsokady mba ho velona. Mazava ny tanjon'ny Praiministra Israeliana Benyamin Netanyahu dia ny anovany Beirut renivohitry Liban ho tahaka ny Gaza ihany koa. Tiady ianareo ity farany, alefasoan'ny zanakareo fahaza manantenanay, ity farany izay nilaza fa tokony ho eo anila ny vahoaka hatrany ny Eoropeana. Any La Réunion, tapaka ny lalana mampitohy ny Saint-Philippe sy Sainte-Rose ao an-toerana amin'izao fotoana. Nanapaka ny arabe ny lava avy amin'ny volcan Piton de la Fournaise androany. Volcan nipoaka efa andro vitsy lasa izay, misaraka izany ny saka nataon'ny mpitandro filaminana, isorohana ny loza mety iseho an'ireo olona tonga nijery ity tranga ity. Izay ihany koa no entina manakatona ny fiarantsika amin'ity ality azadimy rehefa avy eo ny fandaharana ankitsipo. Iresahana ny fipetraky ny fanendrena Praiministra lehibe ny gouvernemanta eo anatrehany toe-java-misy diavan'ny firenena sy ny raharam-pirenena amin'izao fotoan'izao ihany koa ny fomba fijeriny ireo vahinona saina ny CNI taorian'ny fametram-pialany ny mpikambana mandrafitra ny biraomaritry ny CNI. Ao anatin'ny fandaharana ankitsipo no hanasananao an'izay rehefa avy eo aza misaraka amin'ny avy hatrany aoriany zao fampalalamba-bao zao tena kosa mametraka ny veloma mandra-pitafa amin'ny manaraka indray veloma tokoka. Avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.